dia rehefa nitatitra izy dia mandeha foana izy isan'andro dia le ilany mahavita tsara ny asany le so anankiray. Fa le so anankiray zara raha misy atsasany tonga any amin'le toerana hitaterana azy. Dia zay foana no nataony. Inona zavatra aseho ozy izy nareo? Tena ozy izy le so goka. Tena rehefa nandinika aho ozy izy tena tsy hitako izay ilavana. Sahirana anao vesatra mitatitra niny matsaka hatrarikatra mavesatra izy dia le anankiray mahavita ny asa fa za ty tsy mahavita ny asako akory fa zara raha misy rano kely mba tavela rehefa tonga na destination. Inona no lazain'le rangahy ozy izy? Fa naniko reny ozy izy. Za mitatitra anao reny ozy izy talohany reny namboly voninkazo tamin'le sisiny ilany iny. Karakaraiko tsara ozy izy. Dia rehefa mitatitra dia le anao mandraraka rano iny foana no nandraraka an'le izy. Nandraraka an'le izy teny amin'ny toerana izay nikarakaraiko dia naniry tsara le voninkazo. Za nahita tao anatin'ilay izy tena za le sogoka kay. Fa tsy nanisy valeur ny tena koa, neveriko fa tsisy ilavana azy neveriko fa tena hoe za ty dia manelinkelina fiainan'olona fotsiny fisika eto amin'ny tany. Fa kay za nampiasain'Andriamanitra ho an'ny zavatra tsara ihany koa. Mety misy sogoka eto. Fa zao za mitsiriritra le so tena feno foana. Azonao ve zany? Manana ny anjarany le so feno, fa manana ny anjarany koa le so goka. Mety fijerin'ny olona tsy fijerin'Andriamanitra, fa ianao mieritreritra goka fa nahavita zavatra. Tsika hitehaka mafy ho an'ny tompo aloha. Aza mifantoka amin'izay mety heverinao fa faly amenao. Zay izy ny tenin'Andriamanitra. Korintianina faharotoko 12:25. Ny anaran'i Jesosy nefa hoy izy tamiko, ampy ho anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena, ko mainka sitrako ny irery amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko. Androany ianao ninninona zavatra mety mitranga amin'ny fiainanao na olana mety mitranga amin'ny fiainanao dia tadidio. Fa reny le lazain'Andriamanitra hoe miara-miasa mahasoa, mapety an'le voninkazo efa nampaniriana, tsy naniry mihitsy ny voninkazo iny raha tsisy sogoka teo. Azonao ve? Mety misy olona any tsy ho voavonjo mihitsy raha tsy nandalo an'io olana io ianao. Azonao an-tsaina ve zany? Satria iny olana iny mitondra anao tamin'izay mety antom-pisianao dia mifanena tamin'ny olona manana olana ohatra anao ohatra. Dia nareo roa tsy hoe mifampafanome fo, zay koa le izy. Fa hoe hoay, ary ny anao ohatra mbola mavesatra ny anany zavatra zakainao courage fa afaka mitrakitsika, fa za koa efa niaina io niainanao io, fa fantatra ahoana ny hafarany tsara, ny hafarany raharaha, naniry le voninkazo ny hafarany, nateo ary zay sogoka zay. Androany mahita fa tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Amen. Tahin'Andriamanitra ho antsika rehetrarehetra. Amen. Ilain'Andriamanitra ianao. Amen. Tsika miteny fa Jesosy Kristy avy Nazareta no ilaitsika. Amen. Tena zay no ilaitsika. Fa ataovy hitan'Andriamanitra ianao, ny toe-ponao hitan'Andriamanitra. Ndao tsika hivavaka re. Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao, ny famindraponao. Misaotra Tompo, vaikay izay tsinitsiny ity tena inoninony zay eo anatrehanao, ary misy antony ny zavatra rehetra izay andalovanay Andriamanitra. Mety tena izahay le tokony hotoraham-bato, mety izahay le tsy rarahiany manodidina, mety foana zany, satria izay rarahinao. Zay ny zavatra essentiel aminay tsirairay avy Andriamanitra, zay ny mahatonga anay tonga eto, satria izay rarahinao. Dia misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Taontsika tehaka mafy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alleluia. Misaotra Jesosy satria matsiara hoe mila mivonona foana tsika isan'andro,
satria tsy fantatritsika ny ora sy ny fotoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa isika dia mila mahanana fo matoky an'Andriamanitra mandrakariva dia manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy dia mba hatonoany koa ny fiadanan'i Jesosy eo amin'io akaikinao io dia mba tsikitsiky io izy satria tsy fantatrao na io ny fampitatana aminao eny amin'ny raho lanitra dia ianao le tao amin'ny sekoly, ianao le taria trampokon'olona na lenao le nitoriky filazantsara tamin'iny. Voninahitra ny Jesosy ary misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny tombontsoa-pahasoavana izay ahafahana mijoro eto satria notendrena tampoka moa izany tenanay dia misaotra ny Jesosy satria fanay masina atao anatintsika dia manana vonina foantsika rehefa manana ny Jesosy ao anaty andaontsika hivavaka hanomana ny fontsika satria matoa Andriamanitra maniraka mpanompo dia manana vonina ho anao koa izay Andriamanitra ary manana tanjona tsara eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Raha misy zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao dia tsaro fa mahasoa anao ireny zavatra ireny fa tsy natao ho loza eo amin'ny fiainanao dia andaontsika hivavaka. Ray masina tsara indray izay ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mbola mitera sy manome voninahitra anao indray amin'ity maraina vaovao ity. Feno fankasitrahana anao satria Andriamanitra ianao le mahatoky tsy miova eo amin'ny fiainanay, ianao le Andriamanitra tena tianay, le mihevitra loatra anay, le manana tanjona tsara indrindra satria ao amin'ilay fonenanao mandrakizay Jesosy malala ny tianao hiarahana aminay rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray hitsendanay any amin'ny raho ny lanitra. Mame voninahitra anao zay dia aoka mifanainao masina nazava ny fonay, aoka mifanainao masina tena hoe ameno anay indray ahafahanay mandray ny teninao, aoka tsy ho ampahazarana fotsiny ihany koa izany Jesosy fa tena hoe andray ny teninao amin'ny fofeny fifaliana ihany koa Jesosy raha ohatra ka hitsiny izay, raha misy zavatra ihany koa ampaherezanao anay Jesosy dia izao hoe aoka Jesosy tena hitanao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Alleluia, amen. Matoky amin'izay andrasan'Andriamanitra anao aman-toetra ahatonga ilay matoky tsy miovy eo amin'ny fiainanao hanotrina anao. Izay ny tenin'Andriamanitra, lohatenin'ny tenin'Andriamanitra izay namangin'Andriamanitra na izarainantsika amin'ity maraina vaovao ity. Ny Salamo 7:20 dia fantatritsika mazava tena hoe mampahery antsika ary tondran'Andriamanitra ny Davida mpanjaka izy io. Davida mpanjaka dia tena niatrika ady, niatrika sedra, tena hoe niatrika zavatra mafy teo amin'ny fiainany fa izao afaka nilazan'io Salamo 7:20 Davida hoe Jehovah mpiandry tsy hanan-java-mahory aho. Mampandray amin'ny amaintso izy dia mitondra moraly fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahyko izy, tarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Jereo tsara fa mafy raha mamaky ny tantaran'i Davida mpanjaka tsika na dia talohany nandraisany an'ilay fanjakana dia izao hoe tena mafy be ny zavatra sedra netrehan'i Davida satria Andriamanitra te hamolavolana azy mba ho tonga olona anankiray tena hoe anamarina le hitan'Andriamanitra teo amin'ny Davida hoe olona araka ny fon'Andriamanitra Davida. Dia izao Andriamanitra tena hoe raha mampandalo antsika zavatra sarotra. Mety indraindray antsika tena mihevitra efa ahoana ary izao zavatra mitranga izao satria misy fotoana tena hoe misy ady tsy nasaintsika izany eo fiainantsika dia tonga tampoka ilay izy. Rehefa tsy manana fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra itsika dia izao hoe lasa tampoka amintsika ny zavatra rehetrarehetra. Jerefa raha tsy manana fanomanam-panahy ianao miaraka amin'Andriamanitra, raha tsy manana fiombonana tsara amin'Andriamanitra ianao dia lasa zary tena lasa ohatran'ny zavatra mandonanao tampoka ny zavatra rehetra raha misy zavatra sarotra eo amin'ny fiainanao. Fa izao hoe rehefa tena manana fiankinan-doha amin'Andriamanitra ianao, rehefa mamoaka an'ilay toetran'Andriamanitra ianao dia tsarova hoe tsy hanao tsony ny ady fa tena marina tokoa ilay tenenin'i Davida atao amin'ity hoe Salamo 7:20 hoe tsy hanan-java-mahory satria Andriamanitra mpiandry. Manahoana anie izany fahatokianao an'Andriamanitra anatin'ny fonao raha hoe Andriamanitra izany mpiandry ianao. Azonao an-tsaina ve? Indraindray ary ianao raha olona jerevintsika hoe raha olona manana ny toerana ambony dia manana garde corps izy dia mieritreritra izy hoe tena manao stratégie rehetrarehetra izy hoe hiarovana ny tenany dia hoe ohatr'izao ny plan rehetrarehetra
dia hoe tena matoky izy fa jereviny ianao Andriamanitra mpiandry ianao. Azonao an-tsaina ve raha Andriamanitra mpiandry ianao, inona tsony ny zavatra tokony hatohatra antsika, inona zavatra tokony hampahory ianao, inona zavatra tokony hampatahotra anao amin'izao fiainana izao, fa Andriamanitra ny Andriamanitra, le Andriamanitra namorona anao, na Andriamanitra namorona izao rehetrarehetra izao. Rehefa mandinika an'izany ianao dia tokony hatoko ny fonao, fa Andriamanitra dia lehibe, Andriamanitra miay anao. Jereo fa misy Andriamanitra rehefa niteny hoe jereo matoky Davida hoe mamelatra latabatra eo anoloana eo masiky ny fahavaloko ianao izy Davida. Tena misy fotoantsika hoe tratra ny olana, tratra ny zavatra hoe misafotifoty, misy zavatra mety olana tena tsy takatry ny saintsika lefa mifahavalo, dia Andriamanitra nefa miteny antsika hoe mipetra tsara, milamina tsara, fa misy latabatra homaniko anao io, miankina tsara amiko. Dia izao andaontsika manomboka izao tena hoe ametraka ny fotsika amin'Andriamanitra mba hahatonga antsika hanana ilay fiadanana ao anatintsika hoe tena misy zavatra nomanin'Andriamanitra tokoa eo amin'io latabatra io afaka hoaniko. Jereo fa amin'izao fotoana amin'ny andro faran'izao dia afaka mikitika hatreo amin'ilay latabatra indraindray ny fahavalo, manakorotana anao hoe tsisy an'izany any, mifantoha aty amiko fa io olana io ny lehibe no zavatra men'Andriamanitra anao io. Indraindraiky tsika tena manana zay fahatsapana satria maninona tsy mahatsapa le Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiainantsika dia mahita le zavatra lefa mifahavalo. Satria ozy izy hoe le devoly koa efa mahafantatra ny androny, efa ho kely sisa ny androny, dia afaka mikitika anao hatramin'ny atsepirina zavatra rehetrarehetra eo momba ny fiainanao izy. Fa zao hoe tsarovy, fa raha misy ady dia Andriamanitra efa manomana ny valony anao, ilay valony tsara indrindra, satria izy ny anotrina antsika amin'io adintsika io. Dia izao hoe miandry ny toe-pontsika Andriamanitra, tena miandry ny toe-pontsika Andriamanitra. Nefa itsika kosa nefa dia izao hoe isika tsy hoe miandry an'ilay zavatra ho ataon'Andriamanitra mba hahatonga antsika hoe hamoaka an'ilay toetra, fa izao atao fotsiny ilay izy, atao fotsiny ilay izy, satria fantatrao fa tena fitiavana ny tiavan'Andriamanitra anao, satria Jesosy Kristy zanan'ilay tokana maty ho anao. Mba tsaronao ve izany ilay sarobidy indrindra amin'Andriamanitra, le tena hoe tena ilay tokany tsy manana ankoatra an'izay izy nefa nomeny antsika. Dia izay mahatonga antsika mba mamaly fitiavana an'Andriamanitra. Andaontsika manomboka izao tena hatsapa an'izay fitiavan'Andriamanitra izay, ary tena hamaly an'izay fitiavan'Andriamanitra izay, satria tena hoe Andriamanitra ny tena tianao indrindra. Raha misy olona miteny anao hoe tsy tiako ianao, mety ahiliky ny olona ianao, mety tsy tsaron'ny olona ianao indraindray, fa izao tsaro fa Andriamanitra tena tianao, satria ilay tokana tsara indrindra teo eo aminy le antokana nisy teo aminy nomeny ianao ho sakrifisy, mba tsarovy isan'andro isan'andro izany fitiavan'Andriamanitra izany, mba hahatonga anao ame ihany koa fitiavanao an'Andriamanitra. Dia izao hoe ninona mety andrasantsika androany, Andriamanitra afaka anao an'izany foana, Andriamanitra afaka natateraka an'izany foana. Fa izao ataovy mitoetra mahatoky eo amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao, ny fonao indrindrandrindra. Andriamanitra tsy mitady zavatra hafa amintsika izany tsy mitady ny volantsika izy, tsy mitady ninina amintsika izy, tsy mitady zavatra hafa amintsika izy akoatra ny fontsika. Izay ny tediavin'Andriamanitra. Jereo fa ny olona anankiray rehefa manomboka ao an-kibon-dreny dia mahagaga, fa inona ny forona voalohany? Ny fony. Dia izao hoe atolory an'Andriamanitra isan'andro ny fontsika mba ho afahan'Andriamanitra hitoetra ao anatintsika. Ny ady jereo fa ny ady dia misy eny ivelany, fa rehefa ny ady kosa rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra dia misy ady ara-panahy, dia lasa miady le ao anatinao. Iny tena mafy indrindra, fa tsy fantako nareo fa iny tena mafy indrindra rehefa miady le nofo sy le fanahy, dia tena mifandrivotra le izy. Fa izao mampanatenanao Andriamanitra, fa tsy miady rery izany ianao amin'ny fiainanao, tsy miady rery izany ianao amin'ny zavatra lalovanao io, fa eo Andriamanitra ilay mahatoky, le mpiandry tsara, le tena tsara indrindra eo amin'ny fiainanao, le afaka manokatra ny zavatra rehetrarehetra mety ny andrasanao hatramin'izay. Nefa hoy aho tamin'ny teo lolo teo dia hoe andaontsika tsy hanao zavatra satria conditionnel, fa satria tianao Andriamanitra, fa satria nanolotra ny ainanao Andriamanitra. Izao Andriamanitra dia miandry toe-pozy, Andriamanitra dia
tena hoe mila an'izay toe-ponao zay, mila ny fonao Andriamanitra fa zao hoe teneny Matitoko 4:7 tena fantatritsika tena hoe lasa ohatrany hoe fahazarantsika ary indrindra mety hoe efa tsy enjero anatin'ny fotsika Matitoko 4:7 manao hoe fakatsolo fanjakako sy ny famarinako dia hanampy anareo izany rehetrarehetra izany. Andaontsika tsy hitady ny zavatra rehetrarehetra amin'Andriamanitra fa andaontsika hikatsaka izay mahafaly an'Andriamanitra. Andaontsika hikatsaka an'ilay hoe ilay toe-po mahatoky tsy miova dia izy tsy izy izany fa ianao miaraka amin'Andriamanitra, miombona amin'Andriamanitra, mametraka lanja n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, tsy manao atsirambina ny fiainam-panahinao sy ny fiainam-bavakao. Zao amin'izao andro farany zao dia ozy izy teo aloha teo hoe devoly tena mikatsaka ary tonga hatreny amin'ilay latabatra mihitsy izy indraindray mikitika hoe tsy io ilay izy fa aty ilay izy. Fa zao mino fa ianao ilay olona anankiray ahita an'Andriamanitra, ianao ilay olona anankiray tena atoky an'Andriamanitra, hanana fiombom-pitiavana amin'Andriamanitra ianao manomboka izao. Ny ao amin'ny Samuela voalohany toko 17:5-10 dia io tantara amin'ny Samuela voalohany toko 17:10 tsika amaky an'ireo fa ny trano tika ianao tena hoe hanana fiombonana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny satria Andriamanitra dia ao amin'ny teny manambara zavatra miafinao am-pono anao. Azakamy izany tsika amaky tenin'Andriamanitra, azakamy izany tsika iombona amin'Andriamanitra satria rehefa kamy tsika iombona amin'Andriamanitra dia inona moa no afaka ao ambarany fanahy masina aminao amin'ilay lalana tokony atoriny anao amin'ny olana mety sedrainao io fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra afaka ny hamangy antsika tsirairay avy. Dia izao hoe ao amin'ny Salamy voalohany, ao amin'ny Samuela voalohany toko 17:5-10 dia izao i Davida mpanjaka, Davida mbola tsy mpanjaka tamin'ny fotoana io fa niady tamin'ny Goliata izy. Nefa niady tamin'ny Goliata i Davida dia ny taom-pony Davida raha niady tamin'ny Goliata izy dia tsy hoe hoasiko ny fanjakana dia izay mahatonga anahy eo amin'io fa zao taom-pony Davida dia hoe iza io miaiky an'Andriamanitra io. Azonao ve izany? Raha misy ady eo amin'ny fiainanao dia ataovy tonga ara-panala izy, aza tonga eo amin'ilay ady ara-minofy ianao fa ataovy tonga eo amin'Andriamanitra ny adinao hoe manana tombontsoa ve Andriamanitra ny amiko amin'ity ady atrehako ity. Izay ny ataovy anatin'ny fonao, ataovy misy tombontsoa an'Andriamanitra foana raha mihetsika ianao, raha miteny ianao, ao anivon'ny tokantranonao ianao dia hoe ataovy tena misy tombontsoa an'Andriamanitra mba hiverenan'ilay olona izay manana ady aminao raha ohatra hoe olona le izy na hoe ny tenanao manokana mihitsy satria ny fahavalontsika voalohany ange tsy izy tsy olona tsy iza fa isika ihany. Tsika le tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, tsika le manohatra an'Andriamanitra, tsika le tsy manana fankatoavana an'Andriamanitra, le tsy mana-masina an'Andriamanitra dia lasa manana ady tsika, le ady ao anaty. Io ny tena ady tsika amin'izao andro farany izao, le ady anaty anaiky an'Andriamanitra marina ve za amin'ity situation ty, tena mbola mafy eo amin'ny nofoko ve ty zavatra mitrango ty dia hiady ho an'ny tenako ve za. Fa za mino hoe ny olona tonga rehetrarehetra eo dia zao hoe tena hoe ampandresiny ao anatiny amin'ny alalan'ny fiombonana amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny teny velona izay ao anatiny. Misy taona tamin'ny maly tena nandinika misy nanao zavatra teo dia rehefa mipetraka kely dia zany hoe adiniko ary ny telefonako dia mivangin'Andriamanitra hoe ary manina tsy adinonao mihitsy le telefonanao fa ohatr' izany koa ve ozy izy tsy fanadinonao an'ny teniko. Tsaro fa ataovy mihoatra lavitra ny zavatra tena hoe maminao, zavatra tena tsy sarahanao, tena tsy lasa fahazaranao ny tenin'Andriamanitra, ataovy tena mirakitra ao anatin'ny fonao ny tenin'Andriamanitra mba hahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny alalanao. Tsika amin'izao vanim-potoana farany izao ange tsy hoe hitady zavatra maro, tsy hitady zavatra hoe ampiatentsika tsony tsy hoe inona tsony moa ny fanantenana amin'izao fiainana izao fa Jesosy ny tena tokony fanantenantsika kristianina amin'izao andro farany izao dia izao hoe andaontsika tena hanana fo feno fitiavana an'Andriamanitra, tena fo feno fahatokiana an'Andriamanitra, atoky an'ilay andrasan'Andriamanitra antsika dia tsy izany fa fanomezantsika toe-po araka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiombonantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina antsika amin'izay rehetrarehetra iandrasan'Andriamanitra antsika dia izao hoe
tsy isika ntsony niady fa isika ilay teny hoe ninina mitranga Jesosy dia za atoky ianao le mpiandry tsara eo amin'ny fiainako. Minao fa nahazona indray zavatra tsika tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay nizaraina teto, dia ndao tsika hivavaka mba ho marina amiko sy aminao izay partage izay nataoko izay tamin'ny alalan'ny fanampiany fanahy masina asy ianao, dia andao hivavaka tsika tompoko. Ray masina tsara indray izay ny an-danitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mame voninahitra anao izay nakasitraka indrindra satria tena tianay ianao, mampafantatra zavatra lalo anatin'ny fonao ianao Jesosy malalo, ahafahanay tena mahita an'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana dia ianao zany Jesosy. Jesosy aok'izay Jesosy malala tena hoe atsapany zany fitiavana anao lalina zany Jesosy, satria ianao le mato anay, le tena tianay, le tsy miova, le mahatoky eo amin'ny fiainanay. Zay ary Jesosy malala misy fotoana ianao miaritra noho ny aminay. Androany izay Jesosy malalo tena hoe ametraka mombanay manontolo dia hiaritra eo amin'ny nofinay mba hampandresy mifanainao masina hitarika anay amin'izay rehetrarehetra tianao hitondrana anay amin'izao fiainana mandalo izao. Jesosy vavaka Jesosy malalo, aoka izay tsirairay avy izao mba tena hanana fatokinanao, ninina zavatra mety mitranga sy miela eo amin'ny fiainanay dia izao hoe tsy mariny ireny fa izay nambaranao no tena mariny eo amin'ny fiainanay. Makasitraka indrindra Jesosy voninahitra dia anao irery ihany, minao fa mbola ampiteny mpanomponao tsirairay avy ianao mba mangina ny fonay, mba hahatonga anay mahatoky eo aminao Jesosy malala, eo amin'ilay tena endrasanao anay, eo amin'ilay point tena tianao hidirana an-tsehatra eo amin'ny fiainanay. Makasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Alleluia, amen. Dao tsika hitehaka mafy andraisantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony. Alleluia, manonona fihidanana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andao hijery tenin'Andriamanitra aveatranitsika. Matio 2:20 dia ny andininy 4:20. Matio 2:20 ny andininy 4:20. Izao mivaky teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana. Amen. Zay no andraisantsika afatra ho androany. Ozy izy tenin'Andriamanitra hainao tsara hoe maro no nantsoina fa vitsy no fidiana. Anankiroa le mot-clé ao anatin'le izy, nantsoina sy no fidiana. Dia zavatra anankiroa tena samihafa mihitsy zany ireo zavatra ireo, ary navahany Jesosy tsara mihitsy hoe misy ny atao hoe nantsoina fa misy ny atao hoe nofidiana. Tamin'ny herinandro raha tsaronao dia niresaka n'izao zavatra izao mpanompon'Andriamanitra teto hoe Mosesy nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, dia ny zanak'Israely rehetra ny nantsoina ho amin'ilay fahafahana andeha hody any an-tany Kanana. Fa rehefa tonga Joshua napiditra ny zanak'Israely amin'izay tany amin'ny tany Kanana, tsy le zanak'Israely rehetra niala tany amin'ny tany Egypta niditra tany Kanana, fa olona voafidy ny niditra tany. Dia jerenao ty katsikatsi kely ty, niala avy tany amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe teo amin'ny 600,000 eniny etsy teo ny isan'ny lehilahy, 3 millions teo eo ny isany miaraka amin'ny zaza mambehivavy niala avy tany Egypta. Fa rehefa hiditra tany zareo dia ozy izy tenin'Andriamanitra tsisy lehilahy ho tafiditra ozy izy any amin'ny tany Kanana amin'ity taranaka ity afa-tsy Joshua sy Kaleba ihany. Jerenao raha ataontsika hoe le lehilahy zany resana 600,000 natsoina hody any an-tany Kanana, fa ny voafidy niditra tany roalahy. Dia mampandiny tena antsika ao anatin'ilay izy dia ozy izy tenin'Andriamanitra ireo lehilahy rehetrarehetra ireo dia ho raraka any amin'ny tany efitra daholo, tsisy ho tafiditra any, fa noho ny amin'ny fankatoavana ny teniko dia Joshua sy Kaleba miditra any. Satria mampahitanao sary zany ve Andriamanitra ao anatin'ilay izy, ohatra mampahita sary zany ohatra ny Jesosy miresaka aty amin'ny bokin'ny Matio manao hoe amin'izany andro zany ozy izy dia izy tsy roa vavy eo mpititona vary,
ny ray ho raisina ny ray avela. Misy anankiroa eo am-pandriny, ny ray ho raisina ny ray avela. Pronostika Jesosy zany 50% aloha. Dia ohatr'izay koa le ohatry ny Virginy 5 adala sy 5 endrika 50%. Fa ny zavatra nitranga teto zao 600,000 natsona hiala ho any amin'ny tany Egypta ho any tany Kanana fa roa lahy ihany ny tafiditra. Nisy fifidianana teny am-pandehanana. Ary io ny zavatra apetraka ny tompo antsika androany. Tsika zao ny atao hoe anatin'ny fifidianana. Mifidy olona Andriamanitra. Atao voisan'ilay miditra any ianao. Amen. Ten'Andriamanitra amin'ny boky Matitỳ dia zao ny ambarany ato hoe maro no antsoina nefa vitsy no fidiana. Le hoe fidiana raha azontsika tsara dia misy condition zany ny fifidianana. Ny zavatra nitranga tamin'ny tantara io dia zao. Nanao ohatra Jesosy hoe nisy lehilahy ray ozy izy nanao fanasana. Tena nasa olona be dia be izy tokava ao anatin'ilay fanasana. Rehefa tonga fotoana nefa tsisy tonga izay olona nasaina. Dia ozy izy hoe mantsy amin'ny mpanompony, andany ianareo mivoaka ny an-dalambe ozy. Angony daholo ny jamba, ny mandringa, ny malahelo izay rehetra hitanareo eny an-dalana dia ampidiro amin'ny fanasana fa ny olona nasaina tsy tonga. Dia rehefa niditra feno ny trano. Fa rehefa tonga tao izy dia nahita lehilahy anankiray dia ozy izy, inona ny ataonao eto? Dia ozy izy le lehilahy hoe zany nasaina ho amin'ity fanasana ity. Ka maninona ianao tsy manao ny teny io dia seremonia ho amina fanasana. Batao io ozy izy mantsy ny mpanompony dia avay any ivelany fa ny ivelany misy ny fikotro-anify sy ny fahoriana. Ny fifidianana miainga avy amin'ilay fanomezana voninahitra ilay nanasana ho amin'ny fanasana. Ary zay ny problème n'ity lehilahy ray ity satria nantsona ho amin'ny fanasana, tonga soma tsara, tafiditra tao an-trano, fa rehefa taony navoaka satria maninona tsy nahafeno ny condition amina fanasana. Ary io ny sarian'Andriamanitra antsika amin'izao andro zao. Izao fotoana izao ny atao hoe fanomananao ny fitafim-panahy ho amin'izay fanasana lehibe zay. Amen. Misy fanasana lehibe iendrasan'i Jesosy asianao rahatr'izay. Ary zao ianao manomana ny fitafim-panahy ho entinao miditra ao io. Satria tsy afaka ny andeha hoany ianao raha tsy efa niomana avy hatrany. Ohatran'iza ny voninahitra omenao ilay nanasanao. Satria zao ho avy eny ny fotoany. Rehefa tonga ozy izy tenin'Andriamanitra dia rehefa tonga ozy izy tenin'Andriamanitra dia zao ny zavatra hitranga, ho tsofina ny trompetra ary ho vaintsika dia hitafy endrika fitafiana vaovao. Fa tsy maintsy manomana ianao dia n'izao. Zany teny aminao fa tsy automatika ny fidirana any an-danitra. Fa misy condition ahafahantsika miditra any. Tsy automatika hoe nahazo fanasana ianao dia tonga dia hiditra, fa misy fifidianana ao anatin'io. Ary zay no ataoko hoe izao ny fanomanana an'izany. Ianao ve mba efa nisaina ka nanomana ny fitafim-panahy? Hiarotsehanao izay fotoana ray arahanao amin'i Jesosy izay rahatr'izay, izay fanasana lehibe iendrasan'Andriamanitra antsika izay. Hoy izy ine Jesosy rehefa mivavaka, ao amin'ny Jaona 7:10 izy mivavaka, raha eo tiako mba ho hainy amiko any amin'izay toerako ahitany voninahitra izay niarahako nanana taminao reo. Ny etaetan'i Jesosy, sujet de prière an'i Jesosy androany, sasy ianao ho tonga any. Amen. Sasy ianao ho tonga tafiditra ao amin'ny fanasana lehibe io, dia mitondra bavaka an'izany izy. Dia hozy izy Jesosy, raha eo efa nomeko azy ny teninao, efa nizaraiko tamin'le voninahitra izay niarahako nanana taminao. Tsisy nazon'ny Jesosy fa nomeny. Le voninahitra niarahany nanana tamin'ray, nomeny azy ianao. Fa zao mba tonga na ho tafiditra any, mila mitafy ilay fitafim-panahy mendrika ho amin'izany fanasana izantsika. Dao hidirantsika le ohatra faharoa teo. Manambara ny tenin'Andriamanitra ny amin'ilay Virginy 5 endry sy 5 adala. Ny zavatra marina ane dia zao hoe samy natsona ho ao amin'ilay fanasana izy 10. Ary samy invité d'honneur atao. Fa ny zavatra mitranga maninona? Tany amin'ny fiomanana ny tsy nitovizany izy 10. Satria ny 5 tena niomana, fa ny 5 nandray azy ho vazivazy. Tetsereo tsara zavatra nitranga, rehefa tonga averiko tsara. Nisy fotoana ny mpanompon'Andriamanitra efa zaran'io 5 endry sy 5 adala io,
dia ozy izy hoe ny problème tao anatin'le izy any izy zao hoe samy niomana ihany ho avy tao fa ny ray sy le anankidimy tahaka ny vazivazy le izy dia tsy niomana n'le izy dia zao zavatra nitranga tonga tao dia ozy izy ohatra mandeha ho azy ny zavatra rehetra rehefa tonga fotsiny iragaka raha tonga ny amin'ny alina tsofina ny trompetra dia miditra dia rehefa tafiditra ao ve tsy lamimoa ny zavatra rehetra dia inona ny nataony ozy izy tamin'le dimy endry atao zarao lay solika anareo dia sady mba miaraka miditsika dia ozy izy le dimy endry tsy mety tsy azo zaraina le fahasoavana alleloia tsy azo zaraina le fahasoavana satria raha zaraina dia miara-tsianana amin'izay tsika rehefa avy eo ohatra mampatsiaro ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe alainao ny onction dia inona tsony ny anahy hoe aka ositra dia rehefa lasanao ny ositrako dia inona tsony ny anahy fa lasanao zany ny anahy tsy azo zaraina le izy dia ohatr'izay mihitsy tsy azo zaraina le izy fa tsy maintsy ianao misakra mividy azy alleloia ozy izy le dimy endry tanangana mividy tsy maintsy vidiny io zavatra fanomananao ny fiainam-panahinao hiatrika amin'ny mandrakizay io tsy azo amin'izao io fa tsy maintsy misakra ianao mividy azy inona no ataontsika androany manantsika mba ho isan'ny azo izay le tena fividianan'Andriamanitra ho tafiditra izay isan'andro ianao misakra alleloia manao sakrifisy ianao mamonjy sekoly fo maraina manao sakrifisy ianao mifo amin'ny alina vavaka manao sakrifisy ianao amin'ny fotoana rehetra mamoy ny zavatra rehetra noho ny amin'Andriamanitra satria tsy maintsy alohanao mividiny ozy izy ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Isaia 5:50 ny 1 dia ozy izy ianareo zay mangetaheta makanesa ety amin'ny rano ozy izy dia avy mividiana tsy ambola nefa na amin'ny karena zany ianao tsy maintsy mandony vidiny ianao manana ny hetaheta te hiditra any aloavy ny vidiny amen satria tsy ho automatika mividirana any andaona ianao sareko kely ivoaka tsy ivelany eto tsika rehetrareto samy an-tany olona ianao ve kristiana dia tonga dia isy olona maly anao amin'ny fiertény mihitsy hoe tena kristiana hatramin'ny rahanay mihitsy tadabe anay sy ny rehetrarehetra tao daholo hitanao ry fiangonana misy tilikambo ry io fiangonan-drazanay fa ny fieritseretanao an'izay tsy midika fa hiditra automatika any an-danitra ianao fa tsy maintsy misy zavatra ataonao androany midika hidiranao any dia jerenao andao ny tsika hijery ten'Andriamanitra vetivety Galatiana 5:9 Galatiana 5:9 teo amin'ny 7 aminara Jesosy aza mety ho fitahana ianareo Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona no hojinjana fa izay mamafy an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo ary izay mamafy an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy afahany tsara le izy raha vo nofo ny andaninao ny andro eto ambonin'ny tany dia manantena fa hijinja amin'ny nofo ianao tsy possible ianao zany hoe eto ambonin'ny tany tsy manao ninina ho an'ny fiainam-panahinao dia hiditra automatika any an-danitra fa izy rehefa nofo nanokananao ny fotoana dia izay no jijainao dia ozy izy fa kosa raha mamafy ho an'ny fanahy ianao dia hijinja fiainana mandrakizay tsy maintsy ao amin'ny fanahy ianao manovo ao amin'ny fanahy ianao mandray dia miaina le sitrapon'Andriamanitra mba hahafahanao miditra amin'ny fiainana mandrakizay ary zay mahatonga amin'ny Paoly apôstôly milaza ozy izy tenin'Andriamanitra any amin'ny Timoty 2:9-12 Timoty 2:9-12 dia ozy izy Paoly apôstôly hoe azony ny fiainana mandrakizay fa ho amin'izany ny antsona anao zany ianao ino antsona ho any amin'ny mandrakizay antsona ho amin'ny fiainana mandrakizay fa mila miomana ry havako mba hahafahanao miditra ho any toy izantsika ny tantara
zavatra nitranga dia zao tamin'ny fotoana anankiray ny tenenan'Andriamanitra tamin'ny Noa dia ozy izy Andriamanitra manontsainy Noa hoe manamboara samby fiara anankiray ianao ry Noa dia io samby fiara izay amboarinao io no hamonjy amin'ny fotoana ho avy ny safidrano andrikanako an'ity tany ity dia ny aingo Noa araka ny direktiva nomen'Andriamanitra azy ny aben'io sambo io izay namboariny Noa nasain'Andriamanitra namboarina dia 135 mètres ny halavany izany hoe mitovitovy amin'ny habena terrain de foot anankiray dia 22,5 mètres ny sakany hitanao ny haben'ilay izy dia ny mpandinika milaza fa mitovy amin'ny habena sambo porte conteneur be amin'izao vanim-potoana ireny zao re ilay izy dia teo nandinika hoe hitanao ny haben'ilay zavatra nasain'Andriamanitra nataony Noa midika ny haben'ilay sambo dia midika fa ho goavana soangeza koa ny loza hitranga ary ozy izy Andriamanitra any an-tendrombohitra atao ilay izy fa aza atao aty ambany dia inona ny zavatra nitranga ny aingo Noa 100 taona ny nanamboarany Noa ny samby fiara io nandritry ny 100 taona dia za aloha nahita hoe tsy vitan'ny Noa sy izy valy mianakarera io fa tsy maintsy nanakarama olona izy nanampy azy nataoko hoe fitaterana azo any an-tendrombohitra fotsiny azy fa zao zavatra nitranga tao anatin'ny 100 taona tsy namotsitra ny fifatohany tamin'Andriamanitra Noa na ny kely azy fa nifantoka tamin'ilay mission nampanaovan'Andriamanitra azy 100 taona tsy nanana fisalasalana mihitsy Noa na kely eritreretinao ny 100 taona ianao mieritreritra hoe afaka roviana ary tonga le safidrano so dia mba tsy marina ary ty zavatra tenenin'Andriamanitra ty fa tsisy fisalasalana na kely aza tao anatiny tsisy afa amin'izany eny ry avako hoe tamin'ny andro Jaona mpanao batisana eny efa nitoriana fa ho avy ny fanjakan'Andriamanitra fa 4 taona ty aoriantsika inona no mitranga rehefa mitory amin'izany amin'ny olona ianao dia ozy izy ny olona efa elany nandrenesako an'izany fa aiza mbola tsy tonga ihany raha mitory ianao androany ho avy anie Jesosy hipotra eny amin'ny rahany lanitra dia anjavona ny kristianina dia ozy izy ny olona hoe sinema zany tsy mino ny zavatra lazainao ny olona ary zao zavatra nitranga tamin'ny fotoana nitoriany Noa io tsisy olona nino azy hatramin'ny olona nanampy any Noa namboatra le samby fiara ary dia ala fisary an-tsaina any le olona nanampy any Noa zany mieritreritra sy karaha mity fatao atao hoe dia mba niditra tao anatin'le samby fiara ireo namboatra mety tonga teny amin'ny tapony nametraka tafo rehetrarehetra tao anaty samby fiara izany hoe maninona tao anatin'ilay programma mpamonjena fa ny zavatra mitranga vita le sambo nivoaka zareo zay mahatonga Paoly apôstôly azony le fiainana mandrakizay amen satria maninona natsoina ho amin'izany ianao reto olona nanampy anao reto natsoina ho amina famonjena fa rehefa vita ny sambo mivoaka ry zareo mba azonareo tsany ve nenina tao anatin'ireo olona rehefa tonga ny safidrana hoe tsy anama efa tao anatin'le sambo ihany dia voaka zao maty aty ary zay mahatonga tenin'Andriamanitra miteny hoe ny amin'izany andro zany le fotoana ny fahoriana lehibe tsy misy nenina tahaka izany ozy izy eto ambonin'ny tany hanenina ny olona satria maninona efa mba nandre ihany efa mba nafantatra ihany efa mba namonjy fotoam-bavaka ihany efa mba nisakra ihany nanao fifadikanina sy karazana fa tonga ny fotoana tsisy an'ilay ny fidiana tsy tantaranao zany fa ianao le miomana androany ianao zao ny atao hoe fa ao anaty sambo fiara amen ianao le isan'ny artisan mamboatra ny sambo mba ahafahan'ny olona be dia be hiditra izay ny fitoriana filazantsara ataontsika hoe mandeha ianao atsy sy aroa manohany ianao ary misy fitoriana filazantsara manohany ianao fa zao aza mijanonao isan'ny mpanohana fotsiny fa ataovy azo antoka fa ao ianao dia aza mivoaka ntsony alleloia
ary ty sambon'ny azo mivanikilakany ty efa ao anatiny ianao. Amen. Fa aza mivoaka tsony. Manana faharetana ao anatin'izany. Ninninona zavatra mitranga eo dia hozy aho hoe aza mivoaka tsony reto a. Aza mierikerika mijery eny ivelany ry koa misy sambo anankiray hafa. Dia lasa ianao dia pitadray hoany. Fa efa ao ianao zao dia azony tsara hatramin'ny farany. Amen. Farany. Tamin'ny andro anankiray rehefa niteny Andriamanitra. Teny tamin'ny Abrahama Andriamanitra hoe hoaringako izy Sodoma sy Gomora. Fa tena efa tafakatra eto anatrehako ny faharatsian'ny olona ao. Efa reko ny fitaraina ny tany noho ny ataon'ny olona ao. Dia lasa izy dia iny Lota rehefa tao. Hariva mena masoandro. Petraka eo ambavadin'ny tanàny Lota. Potra avy any le anjely roa lahy dia taitry Lota nahita azy tonga dia fatana. Satria izao Lota mpiaraka tamin'ny Abrahama dia manana vision ny amin'ny atao hoe famangin'Andriamanitra. Satria nisy fotoana Andriamanitra namanga ny Abrahama dia tonga le anjely namanga azy dia tsisy hafa amin'izay le zavatra nitranga. Petraka Lota voatazany le roa lahy dia hozy izy aloha tsy hainaingana fa mampalahelo reto olona reto. Ty tanàny ty tena ratsy ary reto vahiny voahiditra ato tanàna. Dia ny tsy hainainy dia hozy izy hoe tsy maintsy ao amiko nareo matory androany alina. Dia raha pitsy vao maraina tsy mahazo mijanona eto amin'ity tanàny ity nareo fa tonga dia mandeha mitsoaka. Fa ratsy ny olona eto. Dia nampandrosoany. Tamin'ny fotoana amin'izay rehefa hozy izy le anjely tonga ny maraina ny andro. Tany ianao mandositra ry Lota hoeto ny ankonanao. Hoeto sy havanao rehetra tavela eto amin'ity tanàny ity. Fa tonga fotoana andriganana azy. Lasa Lota mivoaka. Nalaina hozy izy ilay vinantolahany anankiroa izay hanambady ny zanany. Andaontsika hiaraka handositra fa ho ravan'i Jehovah ty tany ity. Dia hitanao hozy izy navalin'le roa lahy reo. Ataony fa nivazivazy Lota amin'ny teny frantsay izy dia ataony mihitsy plaisanter. Hoe vazivazy Lota hoe zavatra resaka tsy sérieux koa zany. Dia tsy nentina andeha izy. Nantsoina ho amin'ny famonjena le roa lahy fa nisafidy ny overy. Dia jereo fa rehefa nentin'Andriamanitra nandositra Lota menakavy. Dia zao zavatra nitranga. Misy point anankiefatra ny direktiva ny men'Andriamanitra azy. Zao ny nambarany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko fa 7:10. Genesis toko fa 7:10. Rehefa niresaka tamin'ny Abrahama Andriamanitra, niresaka tamin'ny Lota le anjely. Dia nipaiko azy le anjely hoe mandehana ianao mandositra. Hoeto mivady aman-janaka ao. Dia rehefa nandeha izy dia zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fa andininy fa 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nitondra azy nivoaka tany ivelany izy dia hoy ny anankiray, mando sira monjy ny ianao, aza mierika ianao na mijanona eny amin'ny tany lemaka rehetra. Mando sira ny tendrompohitra fandrao aringana ianao. Anankefatra le point. Voalohany, mando sira. Dia hozy izy amin'ny teny frantsay hoe sauve-toi. Baiko le izy, dana mandositra angana. Tsy zany ve reto tenin'Andriamanitra ntsika amin'izao andro zao manana telefônina daholo nareo misy baiboly. Dia ataovy recherche ny hoe mando sira. Fa misy io tany sain'ny tenin'Andriamanitra be dia be eo, mando sira ny filan'ny tanora fanahy, mando sira ny fijangatsangana, ny fanompo-tsampy. Misy zavatra be dia be ataon'Andriamanitra handosirana amin'izao andro zao. Dana mandositra hozy izy tenin'Andriamanitra. Raha te hiditra ianao ho isan'ny nofidiana ho any an'le fiainana mandrakizay, tsy maintsy mandositra ianao. Amen. Faharoa,
aza mierika ne regarde pas derrière, aza mijery zay any arina any, satria maninona amin'ny fotoana hitodianao any dia tsy maintsy hotsaroanao ny lasanao dia te hiverina any ianao. Zao fotoana tsy tokony hierikerehanao intsony hatsiarovanao ny lasa, fa tokony himpanjinanao ny rapity sy ny mandrakizay ianao. Tadidio fa ny rapity sy ny mandrakizay koavana loatra miohatra amin'ny any arina zay efa lasa tany, fa ny lasa tany tsy azo hiverenana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra raha miaino ianao teny manafaka dia zao ny hafatrany. Tsy possible satria Nicodémos ny teny hoe ataoko ahoana ny hiverina ny kibon'ny eny, dia ozy izy pasteur hoe tsy possible ianao hiverina any amin'ny lasa fa maty any ianao. Zao fotoana zao izy tena hoe tsy afaka ny andray fanapahan-kevitra ianao dia hiverina fa maty any ianao. Dia jerenareo ny ozy izy aza mierika, iza ny herika vadiny lota satria natsiaro ny lasa. Fambasainy koa ny le zana mivavy anankiroa raha natsiaro maty any izy mitsamo izy rola le akavady azy dia tsy eritreritra ve izy do hiverina hamonjy an'izy rola, fa tsy ny saina ny herika ny jery ny lasa tsony izy, fa ny hoavy no mpanjinina. Tsisy fanahina tao anatiny hoe tsika moa zany ty mivoaka miaraka amin'ny akanjo ety akoditra tanapolo, inona ny efa rahantsika satria ny fananana rehetra very tany. Ny atsasako ny fananany Abrahama ny meny any Loty fa very tao Sodoma sy Gomora, dia inona no nitranga? Tsy nanana saina ny hiverina any izy, satria Andriamanitra efa mahafantatra ny rapity sy ny hoavy. Dia izy ny miantoka matoa izy miteny hoe mandroso fatelo aza mijanona, ne t'arrête pas, tsy mahazo mijanona ianao, na reraka azy ianao tsy mahazo mijanona. Amen. Tsy mahazo reraka. Jerenao inona ny tranga? Nentin'le anjely amin'izay. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra pleine loasa lava be le nitsoahana mivoaka avy tao Sodoma, ambara-patoka teny amin'le tendrombohitra. Dia iny nitsoaka teny amin'le loasa reraka lota. Dia rehefa reraka izy dia ozy izy le anjely, rola le anjely, zareo efa mianaka. Zany hoe ny ray zany mitantana roa. Dia ozy izy tenin'Andriamanitra hoe no tantana ny lota nandeha nitsoaka. Dia eritsery tsara amin'ny vitesse le anjely ny tantanany azy, ny anjely mbola miaraka amin'ny elatra. Dia nandroso zareo, nandositra farany. Dia ozy izy le anjely hoe tana amin'izay fa tapitra ny fepotona, tsy maintsy horavana amin'izay le tanàna. Tana ozy izy dia inona ny tenenin'ny farany? Mandosira any tendrombohitra, sauve-toi vers la montagne. Tsy zany ve zao andro zao hoe mila mandositra ianao makany tendrombohitra, miakatra amina dimension ambonimbony. Amen. Satria maninona? Raha vao io dimension io toerana misy anao androany io tsy tafakatra ianao. Tsy haiko ny rythme na fiainam-panahanao androany, fa ozy izy Andriamanitra hoe mekara midingana ambonimbony iray, tsy maintsy miakatra ianao. Ary ny olona atao hoe miakatra dia olona maninona? Maivana. Fa raha vao mbola vesara ny zavatra be dia be eto amin'ity tany ty ianao tsy tafakatra ny tendrombohitra. Teo ny nararaka ny lota, satria maninona? Tsy vitany, tsy zakany, enony hoe tena tsy zakany tena ntsony ny mbola hiazakazaka ho any tendrombohitra, satria efa namakivaky le loasa lava be. Zay amin'izay vao hiakatra tendrombohitra, tsy vitako tsony izy. Fa mamindraha fozy fa mba nahita fity teo masinao tafavoaka tao, fa alomba eto amin'ity vohatra ity no hijanona. Dia hitanao mifamindraha-pony tsy nahafaty any lota, satria maninona? Ny directive any tendrombohitra, fa lota ny safidy ny hijanona teo amin'le vohitra kely anankiray. Eto amin'izay ny sareko anao, tsy maintsy manaraka ny rythme hitondran'Andriamanitra retintsika. Tsy maintsy vitanao manaraka zay rythme hitondrany, satria raha vao ny rythme tianao dia hijanona ianao, nefa ianao tsy mahazo mijanona. Zao fotoana zao tsy hoe tena reraka be fiainam-panahiko, fa alolo mba hakaina kely ka. Dia alolo tsy mamonjy sekoly amin'ny herinandro ity, dia alolo matory fotsiny amin'ny alina, tsy mamaky baiboly. Danger zany. Satria maninona? Le anjely efa mahita zareo ny mpiazaka zahana andeha eo le vohitra, efa milatsaka avy any ny afo, boule de feu. Zany mahita ianao zany efa teny efa eo am-potony loza miatra.
tsy mahazo mijanona ka zao andro zao efa hitanao efa apotony zavatra rehetra tsy mahazo mijanona ianao tomony eo akaikinao atao ve tsy mahazo mijanona ianao tsy maintsy mandrositsika ry havaka amen satria misy tanjona miandry sy miandry ianao hoy zaho hoe arao zay rythme hitondran'Andriamanitra ary ny problème ny lota kay teto naninona amin'izay kay lota natonga azo reraka teny amin'ny lohasa satria isan'andro tsy nanazatra ny tenany tamin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra zao ataontsika isanao zao ny atao hoe kotrany evangelika alleloia misexercer anao manazatra ny tenanao amin'izay rythme tian'Andriamanitra hitondrana latsaka ny directive mikohaka daholo dia mikohaka mandoalika dia mandoalika fo amin'ny raha maraina fo daholo alleloia zay le atao hoe rythme hitondran'Andriamanitra ka tsy mahazo mijanona ianao tsy mahazo mamotsitra eny am-pandehanana fa tsy maintsy mandroso ianao miaraka amin'Andriamanitra ny problème ny kristianina amin'izao andro zao tsy maraka ny rythme tian'Andriamanitra hitondrana tsy miala ao amin'le piste fa le rythme tsy araka zay ny nitondran'Andriamanitra zanak'Israely mivoaka avy tany amin'ny tany Egypte andry afo ozy izy sy andro rahona nitarika andro zareo dia rehefa miainga ozy izy io andro rahona io dia mandeha zareo raha ndray andro na roa andro na ray volana mijanona dia mijanona ry zareo teritseretany Andriamanitra efa miprevoir mijanona aloha ray volana tsy mety miainga le rahona zareo nefa tia andeha laha ny andro tia nefitra ty fa maninona mijanona tao andeha tokatray Andriamanitra toka ny ariva tsy mahazo mijanona fa mandeha mandra-parain'ny andro efa reraka be koa zao alina zao maninona raha mba matory hitanao le rythme tsy tia hanaraka le rythme n'Andriamanitra ianao fa manana rythme tianao hitondrana nefa ny zao zay le hoe tsy automatika le makany an-danitra tsy maintsy manaraka zay rythme hitondrany Jesosy ianao rehefa hoe mandeha dia mandeha mijanona dia mijanona miazakazaka miazakazaka any atendrom-bohitra any atendrom-bohitra alleloia ta i Jesosy ianao tsanga ny vavaka tsika ho anao mifankasitrahan'Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka ny amin'ity fotoana androany tia misaotra ny amin'ny famanginany amin'ny fitariany misaotra ny amin'ny fitondranao anay satria fitondranao ny fitondrana tsara indrindra tena nitanjonao ane Jesosy tia ahita ianao ny andro anankiray alleloia joro ianao eo amin'ny varavarany lanitra dia hitsena dia anao hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao ry mpanompo tsara sady mahatoky zany ny fifalianao ny ahitanay rahatr' izay ho tonga hiditra hiaraka aminao misaotra ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra misaotra ny amin'ny fitondranao mety indrindra aminay Jesosy kely ny herinay reraka izay indraindray te hijanona te hamotsitra nefa ny ao anatin'izany eo indrindra ianao mampijoro anay hoe tsy mahazo tsy manana droit hijanona zany ianao fa tsy maintsy mandroso ianao amin'ny fotoana rehetra manaiky fitariana izay Jesosy manaiky ny fitondranao na tsy araka ay azy joro foana izay isan'andro izay mijoro manovo ao aminao mampitombo ny tanjaka sy ny herim-panahy mba hahafahanay maharaka ny rythmenao Andriamanitra voninahitra ao terizo ny tsirairay avy terizo ambara-piavinao voninahitra ao raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy amen mazoa toerana ndao anao mifanatitra ao an'Andriamanitra tsika tain'Andriamanitra ianao dia toy izy ny fifakazaranao amin'Andriamanitra isan'andro toy izy mba afahantsika tena mitombo hery satria zay ilay nataoko hoe hitanao ny problème ny lota tsy isan'andro zany a tsy nanana communion tanteraka tamin'Andriamanitra dia io no nararaka azy tsy nanovo herim-panahy tao amin'Andriamanitra sasy ianao manovo hery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia mematanjaka ianao dia rehefa mematanjaka ianao afaka maharaka ny rythme zay tian'Andriamanitra hitondrana dia mahazo toa mamonjy sekoly mahazo toa mamonjy ny fotoam-bavaka mahazo toa mandray tenin'Andriamanitra mahazo toa mifakazatra amin'Andriamanitra isan'andro rapitso a misy sekoly ray eto alleloia tahaka mahazatra rapitso a sekolyny fanasitranana amin'ny alarobia koa tsika mbola misy sekoly eto dia tahin' Jesosy azo mandray tsika miaraka ny antrampokin'olona
amin'ny fotoana mahazatra amin'ny efatra ary ny sabotsy dia ao an-trampokon'olona ihany afa tsy eto ntsony aleloia dia sabotsy amin'ny fito maraina amin'ny fotoanantsika dia tahiny jesosy raha mbola misy retiny occasion ahafahana miainy koa tenin'andriamanitra dia za miteny anareo hoe meno mba tantarako vavolombelona ray nareo voasokatra ny radio tany Antsoromo mandidy dia mandefa izay dia ohatran'ny radio aty mandefa tena manafaka isan'andro dia tena zavatra mahagaga dia izao nisy magasin anankiray izay mpivarotra électroménager reny dia le mamoaka bafla mitatatato eo ivelany reny tonga dia radio ny alefany eo dia mandeha eo le tena manafaka dia tonga dia vazavaza be eo amin'le façon ampapa reny za fa dia miainy ny olona dia hitanao na olona mandalo ary maheno an'le izy dia tonga dia izy akoa zany dia mijanona miainy kely aloha dia hitanao tonga dia tamana le olona ao anatin'le izy satria izy koa tsy toritely lava be fa zavatra kely dia lasa manangona olona le izy rehefa avy eo miaina hitanao ny etaeta ao anatin'ny olon-kafa dia ianao nefa sakafo marainanao isan'andro reto zany ny olona amin'ny fotoana rehefa mahita dia mba mandray fa ianao a isan'andro ianao dia mandray tenin'andriamanitra eto dia za mahatonga hiteny hoe tena ataovy reto raha mbola misy fotoana mienoa aza mamela fotoana zany ianao hoe mamotsitra hoe misy fotoana zany tsy ahafahanao mandray fa raha mbola misy occasion dia ataovy foana isan'andro satria izay nataoko hoe tahaka ny ohatrany hoe hitanao mipikotrana mihinana protéine dia mahatanjaka dia ohatr'izay koa ianao mihinana tenin'andriamanitra dia me matanjaka maharaka ritma aleloia ndao hitsakanare ahofafaintananao dia andeha hivavaka isika endrezany atsaranao andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy misaotra satria mahatsiaro tokoa izay ny alehiben'ny fitiavanao no opportunité omenao anay ahafahanay Jesosy mandray teny isan'andro fahanay tena manova ao aminao isan'andro misaotra satria tsy tapaka koa andriamanitra reo révélation directive omenao ny mpanomponao amin'izao fotoana ny andro fara zao misaotra satria ianao mamangy anay ianao mitaridalana anay ianao momba anay isan'andro ianao maneo aminay fa tsy miova ny fitiavanao misaotra tamin'ny teny rehetra nanomboany ty fotoana ty androany hatramin'izao ora fara zao tena hoe andraisanay tokoa Jesosy andraisanay ireo rehetra voniny ao aminao makasitraka ny amin'ny fanatrehana misaotra ny amin'ny fitariana misaotra ny amin'ny fombana misaotra Jesosy ny amin'ny anranao mpanompo mandrakariva mifampahery mampahery anay voninahitra ao anao ary ndrehetra izay reo ny tsirairay avy Jesosy andeha amakivaky fiainana makivaky tontolo andro amakivaky herinandro vaovao ifarana ny volana dia hiditra volana vaovao Jesosy tena mahatoky anao zay miakina aminao zay manatena anao zay ary tena hoy zay Jesosy androany tena ianao ny toky sy fanatenanao anay amin'ny andronay rehetra ty herinandro ty ndray herinandro tena hanapory fonay fa tsy hamotsitra zay Jesosy tsy hamotsiranay ny fifikiranay sy ny fekinanay aminao satria manana lanitra ho tanjony zay miaraka aminao misaotra ny amin'ny fitarianao Andriamanitra misaotra ny amin'ny fitantananao Jesosy rehetra zay tehirizy ho anao tsy manana antom-pahavelomana hafa kotranao zay satria ny tsapanay dia izao tsy misy sarobidy ho anay mihoatra noho ianao mety efa nahita zavatra tsara kapo zay teo amin'ny fiainanay fa ny tsapanay dia izao tsy sarobidy mihoatra noho ianao raha ny fiainanay Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavana misaotra ny amin'ny fatokinao mijoro eo amin'ny fiainanay ary zany mbola ilazanay androany tena tianay sy maminay loatra ianao Jesosy voninahitra tolotra ho anao mandrakizay mandehana fa izy ilay efa niantso anao anamarina anao dia izy le manamarina anao izy koa fidy anao izy nitondra anao ho any amin'le mandrakizay zay efa nomaniny ho anao Jesosy hoy zay androany tsy handisy fanantenana anao zay satria ny andro ray endrasanao anay eo amin'ny varavaran'ny lanitra ho tonga any zay tsy handisy fanantenana na hamitaka anao zay ny fijoronay androany ataonay mitodika ho any amin'izany lalana zany ho voninahitra ao mandrakizay mandehana fa hitanao ny Jehovah ka hiaro anao
ampamirapiratra ny tavany aminao izy ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao izy dia ampandehanao amin'ny fiadanana voninahitry ny anarana izy Andriamanitra raisy zanaka fanamasina amen zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy zao fahasoavan'Andriamanitra natoy zao atsika rehetra amen